GCI Malagasy Akademia dia fampiofanana ny tanora tafiditra ao anatin'ny programa fampiofanana ny tanora amin'ny resaka leadership mba ahafahantsika manatratra ny tanjona fiovana toe-tsaina sy fomba fiasa zany amin'ny karakarain'ny GCI izy io irahana amin'ny pôle stage et job sy ny izay manao ny programme Jeune Talent sy fotoana ho an'ny programme Jeune Talent manokana misy ankizy 570 nefa ny pôle stage et job zany dia ny programme Jeune Talent avy any Toliara izy ireo sy avy eto amin'ny université Antananarivo ankizy mamarana ny topena taona fahadimy zany hoe ankizy amin'ny master zany no mitsongaina ary major de promotion sy ireo ankizy izay manana mpandray initiative no mitsongaina ao anatin'ireo 570.